Aterina ndray ny araba dokla stopko vavy amin'ity takarivany alarbi ity ary dia asaina ndray ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao faharoa izao dia ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy zany nazahoana akom-baovao moa tamin'ity androndroany ity ny filan-kevitra izay nitanterahanyireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo ny toyan'ny fivriny izay tanterahandrareo anivon'ny Air Madagascar zany dia ireo manana anjara ao anatin'ity kompani pitaterana ity akoatra izay hoentina amintsika ihany koa ny fanokevitra izay nentin'ny mpiara-nizony mpanjifa manoloana indrindra ny fanambanana amin'ny fampiakarana ny sarandalana ho an'ny eto andrenivohitra araka ny fanambara teo dia manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany taorina ny fivirina ny raisan'ireo manana anjara ao anatin'ny kompani pitaterana Air Madagascar na ireo actionnaire zany dia voafidy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ity kompani ity fantatra nandritra izany ihany koa ireo andrafitra izany filan-kevim-pitantanana Air Madagascar izany. Andriamatora Jobelina Leo mpanolotsaina raha-toekaren'ny filoham-pirenena Andriamatora Jonary Hery no voafidy ho filohan'ny filan-kevim-pitantanany kompania pitaterana Nabakabaka Air Madagascar. Izy no voafidy taorin'ny feonambe nototsain'ireo ho mpampiasa vola ao anivon'ity kompania pitaterana ity. Novidina nandritra ny fotoana ihany koa ireo ho mpitantana iara-dia aminy izay ahitana n'Andriamato isany Pierre Jean Feno, Bruno Razananirina, Thierry Rakotoarson, Eric Colère ary Alfred Andriatsoamberomanga. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa ho fanametra-pialana ny tale jeneralin'ny Air Madagascar Andriamatora Elson Adja ary nakatoavin'ny filan-kevim-pitantanana vaovao an'ity kompania pitaterana ity zany. Nakatoavin'izy ireo ihany koa ny fametrahana ny rafitra fiaraha-mitantana izay isana ny fandehanan-draraha ao anivon'ny Air Madagascar, mandra-pahanindrena ny tale jeneraly vaovao ao anatin'ny andro voafetra izay aritra 2 volana. Avy hatrany dia nirosy tamin'ny fivirina ny filan-kevim-pitantanana vaovao an'i Air Madagascar ka nivotra nandritra ny fotoana fa hotohizana ny fampiresahana amin'ireo lafikery rehetra ary tanjona ny fametrahana ny fitoniana sy ny famerinana ny asa ao anivon'ity kompania pitaterana Nabakabaka ity ao anatin'ny fotoana fohy.